teny mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampaherezana foy izao ivavakisika. Jehovah-Andriamanitra ray io tera sy mankalaza ny anarana mandrakariva izahay, satria tsy mitsahatra ny miteny aminay ianao, manokatra ny masom-panahinay mba ahitanay ny fahazavana mahagaga. Fantatray fa Andriamanitra tsy mba manary ianao fa na dia mandalo toe-javatra sarotra ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny loza maro isan-karazany, ao anatin'ny fitaintainana, dia manorotra lalana mba hahafahanay miala amin'izany ianao. Dia ny fanahinao masina anao ka hiasa mandrakariva, Jehovah-Andriamanitra ray, mba hafantaranay ny sitraponao sy ahitanay fifaliana amin'ny fanarahana ny lalanao. Dia mitenena indray Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy any, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Isaia toko fa 1 ny andiny voalohany sy ny faharoa no raisitsika ho teny faneva izay iainantsika mandritra nyity taona 2024 ity. Misy zava-miafina be dia be tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny olona ao anatin'izany, kanefa milohan'ny hidirantsika amin'ny fanazavana dia andeha hovakitsika izay Isaia toko fa 1 ny andiny voalohany sy faharoa izay. Ny soramandry raha baiboly protestanta ny any am-pelatanantsika, baiboly moa na baiboly katolika io na baiboly protestanta io na amin'ny teny frantsay io, karazana baiboly rehetra tsy misy miova fa hevitra tokana ihany no ambarany ao anatin'izay, fa arakaraky ny fahazaran'ny fiangonana fotsiny dika teny, fa mirakitra ny sitrapon'Andriamanitra tsy miova ary mitovy ny hevitra avoakan'ny baiboly rehetra. Izao ny soramandry voasoratra ao ny voninahitry Jerosalema moa izay amin'ny andro farany nazavaintsika tamin'ny farany teo, dia hoe teny fampiononana ho an'ny jiosy izay afaka tao Babilôna dia teny nomeny ity. Ny andiny voalohany sy faharoa, mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao izay ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny Ezipito manarina ny firenena, fa aminao kosa ny mpizahan Jehovah ary aminao no isehoany ny voninahiny. Teny fampiononana tiany Jehovah ho tanterahana ho an'ny jiosy kanefa amin'ny andro ho avy. Kanefa raisitsika ihany koa fa tenin'Andriamanitra tonga amintsika, zavatra azo antoka izany dia misy voninahitr'Andriamanitra efa kasainy ho tanterahana ho an'ny olona mino, ho tanterahan'Andriamanitra eo anivon'ny firenena, ho tanterahan'Andriamanitra mihitsy eo anivon'izao tontolo izao, satria ny ambarany dia ny voninahitry Jerosalema amin'ny andro ho avy. Raha nivoaka tao Babilôna ny jiosy tamin'izany vanim-potoana izany dia tena faly, fa tsy nafantatra izy ny zavatra miandry azy. Tsy verenantsika tantarainy eto intsony izany rehetrarehetra izany, fa rehefa tena tonga tao Jerosalema ny jiosy, tanàna efa nidoran'ny afo, tanàna efa rava, tsy nisy asa ny velomana, miaina tao anatin'ny mosary. Kanefa milohan'ny hatongavany tao dia io ny teny nomen'Andriamanitra, ohatran'ny hoe Andriamanitra mila voatsiary izany, ahoana no isehoany ny voninahiny ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fahakeviana tanteraka. Kanefa Andriamanitra tsy mahafoy ny olona, fa misy tanjona kendren'Andriamanitra ary misy hafatra tian'Andriamanitra epita amintsika koa amin'izao andro faran'izao. Fepetra miaraka amin'Andriamanitra dia tsotra ihany, mila mahatoky sy mino azy izay vao tanteraka izay voninahitra izay. Inona moa ny antony nahatonga ny Jehovah ny teny an'izany tamin'ny jiosy? Satria noho ny tsy fahatsapany, ny aizina izay hitoerany, ary noho ny tsy fananany fanantenana
hoe mbola isy mazava eo amin'ny fiainany. Fa misintona lesonao amin'izay tsika, tanjona kendren'Andriamanitra ho antsika koa amin'izao andro faran'izao, satria araka ny teniny hoe indro ny aizina manarona ny tany, ny Ezipito manarona ny firenena. Ty aizina manarona ny tany ty de saika aizina manerana n'izao tontolo izao, kanefa ny firenena ao anatin'ity zao tontolo izao ty koa mbola miaina ao anatin'ny Ezipito. Ary raha jerevana koa nivon'ny firenena de ao amin'ny sambatan'olona koa, na de ho nivon'ny firenena, ho nivon'ny fianakaviana, eo nivon'ny fiangonana indrindra de tena misy Ezipito mandrakotra. Fa ny zavatra mahagaga ary ny zavatra tsikaritr' de jamba ny akamaroan'ny olona zao tontolo zao, jamba ny olona eo amin'ny firenena, jamba ny olona eo nivon'ny fiangonana, jamba ny olona ao anatin'ny fianakaviana, jamba mihitsy hatramin'ny mpivavaka aza. Inona ny mahajamba azy? Satria tsy fantany fa miaina ao anatin'ny aizina izy. Ary ny tanjona kendren'Andriamanitra de miatonga saina ny olona tsiraray avy fa tena ao anatin'ny aizina izy. Kanefa mbola misy an'le Andriamanitra be fitiavana sy be voninahitra te hisintona ny olona ho afaka ao anatin'izay aizina zay mba hahita mazava. Satria ety amin'ity zao tontolo zao ty tena tsy mahatsapa mihitsy ange zao tontolo zao hoe miaina ao anatin'ny aizina. Eo nivon'ny firenena tsy mahatsapa mihitsy hoe miaina ao anatin'ny Ezipito, satria nahoana jamba sady tsy fantany toerana misy azy, fa saron'ny fivoarana, saron'ny adi-panahy, saron'ny zavatra mamirapiratra ety amin'ity zao tontolo zao ty zay kendreny fatratra. Ary jamba tsy mahita an' Jehova mihitsy, ka izy mieritreritra fa ohatrany mandeha amin'ny mazava. Kanjo ny fijerin'Andriamanitra azy de mizotra ao anatin'ny aizina. Tanjona kendren'Andriamanitra de mianokatra ny masom-panahintsika mba ahafantarantsika fa na de mamirapiratra ary ny zavatra manodidina antsika de miaina ao anatin'ny aizintsika raha vao tsy miaraka amin'i Jehova. Kanefa matoa izy miteny de manovitra lalana izy amin'ny fomba maro isan-karazany mba handrenesan'ny sofon'ny olona sy mba hampahiratra ny mason'ny olona ahafantarany fa ny fiainany ety amin'ity zao tontolo zao ty raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra de mitoetra mandrakariva ao anatin'ny aizina ka mivanim-potoana atsapan'ny olona zay toerana misy azy zay de misy etaeta ao anatiny de ahita mazava. Kanefa ao amin'Andriamanitra irery any no ahitantsika an'izay mazava zay. Ary rehefa tafaverina ao amin'Andriamanitra tsika miorona tsara amin'ny finoana de ho hitantsika izany tsiro ny fahazavana miaraka amin'Andriamanitra zany sy ny fahatanterahany teny hoe ny voninahitry Jerosalema amin'ny andro farany, amin'ny andro ho avy teny fampanantenana. Kanefa matoa Jehova miteny an'izay hoe amin'ny andro ho avy zay na ho an'ny jiosy tamin'izany vanim-potoana zany azy de mila faharetana, mila fizaham-toetra, mila finoana tanteraka zay vao tonga am'izay. Satria tsy hoe tonga tao Jerosalema ny jiosy tamin'izay vanim-potoana zay de tafaro ny Jerosalema, fa nisy fanamboarana tao, nisy fikirezana tao, nisy asa ny tanterahana tampaharetana tao zay vao niverina tam'loha ny voninahitry Jerosalema tamin'izany vanim-potoana zany zay isotomantsika lesona ihany koa. Satria araka ny nambarantsika hoe taona 2024 no mandavaovao nandalovantsika de karazany fahateraham-baovao mitovitovy am'le fiaingana tao amin'ny tany Egypta, andeha ho any amin'ny tany Kanana, fialana tao Babilôna, andeha ho any Jerosalema. Tsy hoe ny ray mpimaso de tonga tany, fa mbola misy lalan-davitra nizorana raha ny tany amin'ny tany Egypta andeha ho any amin'ny tany Kanana, tahaka ny jiosy zay afaka tao Babilôna. Nisy asa nandreraka amataona ny maro vao tafatsangana indray mivarava. Noho izany asa fanarenana no andrasan'Andriamanitra antsika. Raha mandinika tsika fa
Ty tenin'Andriamanitra ty dia tena teny antonona amin'izao vanim-potoana izao, ary teny mamperitreritra mba tonga ny olona hisaintsaina ny lalina izay hitondran'Andriamanitra antsika. Ary mandinika tsika zao ty volana izay hitsahantsika ty volana marsa dia azo lazaina fa ao anatin'ny volana izay fiomanana hidirantsika ho amin'ny Pasika, ty volana marsa ty. Ary zay vao niresaka Pasika koa tsika, tsy afa-misaraka amin'ny aizina koa izay Pasika zay zay atomboka tsika hazavaina, satria raha fitinina vetivety inona moa tsarovana amin'izay andro Pasika zay tamin'ny herintaontsika. Taony iray manontolo mihitsy no miezaka nanazava zava-miafina mahakasika ny Pasika, kanefa na izany ary ny tenin'Andriamanitra dia vaovao isan'andro isan'andro. Ary ny mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra dia tsy mitsahatra ny fisokafan'ny fahazavana mahakasika ny Pasika ty mba ho tsapan'ny olona mihitsy hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ange ao anatin'ity Pasika ty. Raha mandinika tsika, raha ny any amin'ny Exodosy 12 dia famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema. Fa aty amin'ny testamenta vaovao sy amin'ny androntsika indray dia ny Pasika dia fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Efa niresahantsika teto tamin'ny heritaona ndray maninjinjy na hanazava an'io Pasika io tsika hoe ny Pasika angere olona, indrindra ho antsika mpivavaka, tsy fahatsiarovana ny fitsanganan'i Jesosy, fa ny Pasika dia fahatsiarovana ny fahafatesan'i Kristy, izay matetika nefa misy zavatra hovan'ny olona. Ary rehefa tonga ny Pasika dia mahafinaritra ny olona, satria fety lehibe, dia miezaka mifaly ny olona, miezaka manao izay tiany ataon'ny olona, miezaka manao izay danin'ny kibon'ny olona. Ka na dia ho nivon'ny kristianina ihany koa dia fifaliam-be koa ny Pasika, satria betsaka ny voafitaka fa tonga dia ny fitsanganan'i Kristy no ao an-tsaina raha vao tonga ny Pasika. Kanefa isika ao anatin'ny soratra masina tsy mahita an'izany hoe Pasika dia tandindon'le fahavelomany zanak'ondry tsy misy kilemana, ny Pasika dia tandindon'ny fitsanganan'i Kristy. Mbola ho resahantsika, averintsika ny lesona, ary tondra lesom-baovao ihany koa tsika mba hahafantarantsika ny tombam-bidin'ny Pasika. Fa raha jerevantsika fitinina ny asan'i Jesosy tonga dia te amin'ity zao tontolo zao ty, dia asa-pamonjena ho an'ity zao tontolo zao ty, miaina ao anatin'ny miaizina tanteraka. Ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe ty Isaia 60 ty dia mahatratra ny vanim-potoana rehetra, afaka miresaka Pasika ao anatin'ity Isaia 60 ity isika, satria Andriamanitra mitondra fahazavana ao anatin'ny olona mba hatsapana ny tombam-bidiny famonjena. Inona moa tsy efa nataon'Andriamanitra tamin'ity zao tontolo zao ty mba ahatonga ny olona hino an'Andriamanitra, ahatonga ny olona handray ny famonjena, ahatonga ny olona hiala amin'ny fahotany, ahatonga ny olona hiala amin'ny fahoriana, ahatonga ny olona ahita fahazavana. Nataon'Andriamanitra avokoa zay azo ny natao rehetrarehetra, fa tsy nampiverina ny olona tamin'Andriamanitra zany. Ny jaintilisa dia efa mipetraka ho jaintilisa raha teo, fa na ny taranaka voafidin'ny taranaka Israely ary impiriny tsy niondina tamin'i Jehova. Zay no nahatonga azy babo tao amin'ny tany Egypta, kanefa ny andro Pasika, ny fotoana nanafahana azy tao, afaka tao nefa dia zao verina, naverina tao Babilôna mba ho tsapany indray mandeha ihany koa, miaizina izay nipetrahany, nafahana tao. Fa mandrak'ity ny androany, tsapan'ny olona ve ny toerana feno aizina nipetrahany, ary tena nikatsaka n'le mazava tanteraka ve izy. Ka raha jerevana ny Pasika, raha mijery fotsiny tsika, mampatsiaro zavatra efa nambarantsika tamin'ny heritaona Korintianina voalohany 5 dia zao ny voasoratra:
ny 19 ka hatramin'ny 19 Paoly apôstôly zay mamerina mampafantatra ny olona ny tombam-pidin'ny Paska. Izy tsy milaza fa samihafa ny Paska taty amin'ny testamenta vaovao sy tany amin'ny testamenta taloha, fa mifanazava ireo satria le zanak'ondry tsy misy kilema ara-bakteny zay nivonoana tany amin'ny testamenta taloha dia tandindon'le zanak'ondrin'Andriamanitra zay tsy iza fa Jesosy Kristy zay voavonotra amin'ny hazo fijaliana. Ny 19 ka hatramin'ny 20 tsy mety ny firerianareo izy, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavono Kristy Paska ho antsika. Ka dia aoka isika hanao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira ela ozy na amin'ny masirasira lolompo sy faharatsiana, fa mofo tsy misy masirasira dia ny fahadivam-po sy ny fahamarinana. Eo amin'ny 17 tapany farany fa voavono Kristy Paska ho antsika, ndikany maty Jesosy Kristy Paska ho antsika. Inona moa no nahafatesan'i Jesosy araka ny nambarantsika hoe inona moa tsy efa nataon'Andriamanitra mba hitondrana fanavotana ho an'ity zao tontolo zao ity, fa tsisy azo natao farany niditra an-tsehatra mihitsy izy ka njana no nirahany tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity, ary tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy nanaiky ny vonoana teo amin'ny hazo fijaliana. Io ny faratapo ny fialanenina nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona mba handraisany famonjena zay azontsika dika handraisany an'le fahazavana. Tsisy fialanenina hafa, tsisy azon'Andriamanitra atao amonjena ty zao tontolo zao ty afa-tsy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Zany hoe ny Paska dia fara fialanen'Andriamanitra amin'ny olona mba handraisany famonjena. Tsy misy famonjena azo eritreretina ankoatran'izay, ary zay no maha-sarobidy ny Paska. Raha hipetraka zany ny fanontaniana rehefa tonga ny Paska, hitsangana hilalao ve ny mety, hitsangana hifaly ve ny mety, fa ny fanontaniana tokony hipetraka amin'ny sambatan'olona dia tokana ihany. Sao de ty Paska ty ny fara fialanen'Andriamanitra amiko, ary tokony handray miafatra ao anatin'izany, satria rehefa tsapan'ny olona tombam-bidiny zay le hevitry ny Paska zay, dia ho tsapany fa mitoetra ao anatin'ny aizina izy, toetra tao anatin'ny aizina nge zao tontolo zao e. Ary zao tontolo zao no tokony ho ringana fa noho ny fitiavan'i Kristy no nanekeny ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Dia inona ny zavatra nitranga rehefa teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy? Raha mijerytsika ny Matthieu 7:20, Matthieu 7:20, somary resaka kely hiverina amin'ny Paska sika sy ahafantaratsika an'le hoe inona ny ifandraisany amin'ny Isaia 9:20. Eo amin'ny Matthieu 7:20, ny 5:70, ary hatramin'ny ora fahenina ozy ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra. Tamin'ny vanim-potoana mentonan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, tamin'io vanim-potoana ny Paska io, maizina ny tany rehetra ozy, maizina. Fomba anankiray anambaran'Andriamanitra ho amin'ny olona fa mitoetra ao anatin'ny aiziny ty zao tontolo zao ty. Ary zay indrindra no isaritana ny saintsika mba hamantatra ny zava-miafy ny Paska, satria ao anatin'le volana, raha ny volana iainantsika, volana Marsy ty, dia hoe ao anatin'ny volana iomanana amin'ny Paska tsika. Kanefa raha amin'ny fanisan'andro ara-baiboly dia ny volana Abiba no etombohan'izay le fitandremana ny Paska zay. Amin'ity andro itenenantsika ity mbola tsy volana Abiba, fa ny volana Abiba dia miatomboka amin'ny 10 volana Marsa, 10 volana Marsa. Zay no voalohan-taona. Kanefa ny zavatra tsikaritra dia
dia izay le fanisan'andro n'Andriamanitra izay no jerevantsika kely afantarantsika hoe inona ny ten'Andriamanitra nampitaina tamin'ny zanak'Israely raha ny tena izy ary amin'ny Exodosy toko 12 ny 1 sy ny 2 ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe ity volana ity ozy no voalom-bolana ho anareo dia ho voalom-bolana amin'ny taona ho anareo. Tamin'ny vanim-potoana io Jehovah izay vao niteny tamin'ny zanak'Israely mahakasika ny fanisan'andro ara-baiboly ary io no nitenenany voalohany hoe ity volana ity ozy voalom-bolana ho anareo dia voalom-bolana amin'ny taona ho anareo. Zany hoe tena raha ny fanisan'andro amin'ny androntsika dia ny volana janvier ny voaloham-bolana, fa ara-baiboly dia ny volana Abiba, kanefa io volana Abiba io ho diavintsika izy manomboka ny fahavolana amin'ny 10 volana ary ny fanisan'andro avy amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mitomboka amin'ny maizim-bolana. Ary izay volana maizin'izay na tsinam-bolana izay natao hoe voaloham-bolana sady voaloham-bolana milaza hoe volana maizina no voaloham-bolana amin'ny taona, zany hoe premier mois de l'année le volana Abiba. Dia izay no vavahantsika kely mba hatakarantsika ny afatra tian'Andriamanitra ampitaina tamintsika hoe inona no nambarany tamin'ny zanak'Israely ary inona no nambarany ao anatin'ity Isaia toko 1 dia hoe ary indro ny aizina manarona ny tany ary ny Ezipito manarona ny firenena. Fa raha tsy mahatsapa an'izany tsika tsy hitantsika ny mazava miaraka amin'Andriamanitra ary io no Pasika io fanontaniana tokony hipetraka. Hiteraka filalaovana ve? Hiteraka fitoerana mandrakariva ao anatin'ny fahadiso-kevitra izay feno aizina ve? Sa mantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany? Da hitondra n'izay fanazavan'izay isika satria io tsy tanterana ara-paka teny satria na ny fiangonana koa ary rehefa tonga ny le voaloham-bolana dia betsaka ke no mitarina ny voaloham-bolana io fa azo ny ve ny tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay volana maizin'izay izay fiandohan'ny taona tamin'ity vanim-potoana ny Pasika ity. Satria ny Pasika dia ny 14 volana Abiba ao aorianan'io voaloham-bolana io any zany vao tena misy an'ilay fenomanana mazava. Ka raha miresaka an'io Jehovah dia inona ny tiany ambara ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia matoko sy mino fa samy antenitenitsika iomana amin'izay Pasika izay ka ametraka fanontaniana hoe sao dia ity Pasika ity ny farafialan'ny ain'Andriamanitra amiko. Voninahitra ho an'Andriamanitra rirany hivavakisika. Misaotranao Jehovah Andriamanitra ray no fahazavana mandrakariva izay entinao ho anay mba hamantaranay ny sitraponao satria matetika mandeha anjampa mandrakariva na dia amin'ny fanomponanao azy ary tsy mahatsapa mihitsy na dia izay mpivavaka ary mitoetra ao anatin'ny miaizina kanefa matoko ny teninao fa ianao ny fanilaza hoe aminao ny mpisanjo ary aminao misy ony voninahiny dia matoko izay fahita fahazavana lehibe amin'ny fiarahana aminao. Misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.